Ho an'ny pasteur Mahefa 30 000 ariary, cadeau de mère ho an'ny mama 20 000 ariary, rakitra 41 500 ariary, nandritry ny confinement fanampiana ho an'ny manitra 10 000 ariary, izay mitotaly 171 500 ariary. Dia toy izay indray nanao voady tamin'ity androany ity izay mitotaly 12. Dia misy filazana anankiray fanambadiana raha voary manga rasoana toandro Jeannette raha Marson Roland mivady andany raha zay ary Somarety raha be ny lalana Ignace raha zafy malala verony Irina ankilany dia afany mampandrianareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany zafiny raha fanomeza-jo antsa zo miora sy raha zafiny ndra miara malala ny Irina tsy lavina zay tanterana ny asabotsy 7 Jona 20 eto amin'ny fiangonana Tananandrano ny volora maraina. Raha misy mahita tsy mametsy fanambadiana izany toka izy anaty indray mandreny mpitandrina dia toy izay indray raha sy ny voady teto amin'ny fiangonantsika voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra reriany. Desafady fa voady nandritra ny herinandro zay rehetrarehetra zay ianana tsy nindrindra tompoko lahy tompoko vavy dia ohatran'ny mamerina kely aho un peu de précision, votre attention s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tous les Français de France et les petits enfants aussi de l'école de dimanche, un peu de précision. J'ai entendu votre cri de pleurs. Pasteur, s'il vous plaît, un culte en français, s'il vous plaît. J'ai entendu ça. Et je disais tout à l'heure, oui, dimanche prochain, il y aura une cérémonie de culte en français, ici, sur le plateau de la radio Fotoam-bavaka à Madagascar. Donc, j'attendrai votre avis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Numéro de téléphone à moi, s'il vous plaît, de quoi écrire, s'il vous plaît. 033 40 313 33 033 40, je répète, 313 33. Merci. Dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany ry havana nitory ny tenin'Andriamanitra amin'izao raha sy fotoana izao dia pasteur Alain Jester izay pasteur ao amin'ny fiangonana Vatolampy famonjena any Boissy ao Paris. Ny tiako zaraina aminareo foana sady mba ampaherezana andreo havantsika any ampitan-dranomasina dia zao ry zareo mbola tsy misy mahazo miangona na ray aza na iray aza tsika mbola mba misy hatr'izao ary mino fa mbola isy be dehibe be noho izao tsika amin'ny manaraka ny tena mba ilantsika azy mba hiteny dia mba andrenesan'ny mpiangona rehetrarehetra ao aminy hoe mbola mba velona ihany ve pasteur ny azy tena mioboka mihitsy tena miboka mihitsy ny azy tsy mahazo mivoaka mihitsy fa na mandeha tsena etsakaketsy ara dia arahan'ny polisy veriny ianao arahan'ny polisy tsy mba misy ninina mihitsy hoe inona no atao aiza dia izay ny mahatonga manaiky ny hoe antenena indray ary pasteur ampaherezo tsika koa mila fampahirezana aminy za tena mila fampahirezana aminy ny antony dia satria zao ny any aminy dia tena toeran'ny coronavirus saika ny fiangonana mihitsy FPVM any France dia saika voan'ny coronavirus daholo tonga dia mejera tonga dia midaraboka miorokoditra daholo ny ao an-tany rehetrarehetrarehetra inona no atao Jesosy misaotra an'Andriamanitra fa samy mpiandro dodododolo naka ny rano Jesosy nanamasina azy tondra ny tipasahana rano voniratra dia ny bataina amin'izay nampandrona ny rano Jesosy zay dia afaka voninahitra ho an'i Jesosy amin'izany tehaka ho an'ny tompontsika misaotra tompo dia be dehibe saika nisy dododolo ny fiangonantsika raha sitrapon'Andriamanitra azy raha mbola mba mety mba hiaino ray tsika amin'ny heriny androany mba hiaino an'izany ianao pasteur Soul Prosper amin'ny Jerusalema vaovao
dia mba mangataka anao araka ny teninao raha teo fiangaviana sady joro vavolombelona izy notoriteny amin'ny herin'ny androany sady joro vavolombelona amin'izany fandroahana dia volon'ny coronavirus zany à distance zany zavatra tsy fandrentsika zany a sy ny tebotebony olona rehetrarehetrarehetra mandray an'izany a fa sitrana voninahitra ho an'ny tompo zany a tehaka foana ho an'ny tompo isitra so ary dia tory ny tenin'andriamanitra antsika paster Lanchester tsangantsika anao nira hoe tompo te eo naminao koa izay rehetrarehetra Tumpumbakeyauna amina niuluna kaniura tuatana nuapumba nitenina aunifane makaena wina uamina dia mpitombona amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana indrindra ny fandraisen'i Jesosy Kristy tompontsika amin'izao vaninandro iainantsika izao andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Ry Andriamanitra raha izanaka fanahy masina, ry Andriamanitra velona, Andriamanitra hivavahanay, ry Andriamanitra tsy mahafoy anay, miteny amin'ny vahoakanao ianao ary miteny aminay tsirairay avy ianao fa ny teninao Jesosy eo ny teninao no fanasitranana anay ary famonjena anay. Koa dia mangataka sy miangavy ianao indray ary tompo hidinidinika aminao izay ary mangataka ianao mihitsy nao ka hiteny fa izay tompo fitaovana fotsiny ihany ary ny fanahy ratsy rehetra izay misakatsaka n'izany teninao zany amin'ny fahefana lehibe avy aminao dia ho ravanao, ho esorinao any am-pony ny vahoakanao tsirairay avy naizanaiza misy azy amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no angatahanay izany. Amen. Ny teny izay nomeny Jesosy antsika riavana amin'izao alahady izao dia voalaza ao amin'ny Salamo 8:70 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izany. Salamo 8:70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra mirakitra ny afatra lehibe izay tian'Andriamanitra ho ampitaina amiko sy aminao androany. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Enoy ny lalako ry oloko, atongilany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako, ilo bava ilaza fanoharana anonona teny sarom-patarina foiny taloha aho izay efa rentsika ary nambara ny razantsika tamintsika dia tsy mba hafenitsika amin'ny zanany fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fakakana izay efa nataony. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny ambara voalohany ry avana ampitaina amintsika dia izao tena hienatra ary fahafahambaraka ho an'i Jesosy. Raha ohatra ka izasy ianao izay mpitory ny filazantsara na mpanompon'Andriamanitra kanefa tsy miaina na tsy mahita ny fahagagana na ny famonjen'Andriamanitra, zay no afatra lehibe niezinezina tian'i Jesosy ho ampitaina amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Enatra ary fahafahambaraka ho an'i Jesosy raha tsy mahita n'izany voninahitr'Andriamanitra izany zasy ianao izay mitonona fa tena mpanaradia azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra,
ambaratsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana zay efa nataony. Salamo 7:7 ny andinin'ny 4. Ny fanontaniana zany zao mipetraka amiko sy mipetraka aminao dia hoe misy Jesosy marina ve? Mahagaga tokoa. Tena mba hita ny taranaka ao. Azonao ambarany, azony ambara ihany koa amin'ny taranany ho avy. Mba ireharehany tokoa hoe tena manana ny Jehovah Andriamanitra izahay zay nivavahanay reto a. Misy ve zany Jesosy sy mahagaga amin'ny fiainanao zany sa tsy misy? Zavatra roa no ampitaina mba amalinana zany fanontaniana lehibe zany. Voalohany dia hoe tena misy ny fahagagan'i Jesosy. Ary izay ny fijoroana vavolombelona votoatin'izao afatra izao. Faharoa dia le falebiazan'le teny mihitsy hoe ho ambaratsika zany, fa tsy ho afenitsika zany fahagagana ataon'i Jesosy zany, mba ho fantatry ny taranaka faramandimby, fa tsy ho tazonitsika ho atsika fotsiny. Ady masina zany na afatra dia izao mandehana ambarao zay nataon'ny Tompo taminao. Tena misy ny fahagagana. Ohatsy ilay fanontaniana hoe tena misy Jesosy mahagaga tokoa ve? Satria mba hita ny taranaka ao, miseho eo amin'ny fiainanao, ny fiainako sy ny fiainanao, mba ahafahany miteny hoe tena manana ny Jehova Andriamanitra tokoa izahay. Salamo 7:7 dia tsy mba afentsika amin'ny zanany fa ambaratsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana zay efa nataony. Zay ny teny asain'i Jesosy ambara. Voalohany zany, raha ny teto amin'ny foibe ny FPVM, raha tsiaro kely tsika, zany hoe tena Jesosy miteny zany dia efa fahagagana zany, na hitady izy ianao na hanao inona na amorona ianao a, tsy ho hitanao zany hoe Jesosy miteny zany, zava-mahagaga zany. Raha matsiaro tsika tamin'ireny voalohany taona ireny, dia ozy nambaran'i Jesosy tamin'ny ray aman-drenintsika hoe amin'ny alalan'izao FPVM izao no aminjeny Jesosy amin'izao tontolo izao, tsy hoe mampirehare akory zany, izay ny tena zavatra tsy ry havana, fa misy Jesosy mihitsy manome toro-hevitra, toro-lalana sekret tahaka nataony tamin'ny Mosesy hoe epitany hiala ao Egypte ianareo, andringana ny firenena Egypta rehetra, fa izao ianareo no meko ny sekret mba tsy hahafaty ianareo dia ataovy amin'ny tolambaravarana ny rano zanak'ondry. Natao zany ny haino ny feon'i Jehova, ny FPVM natao zany. Dia niaro izy sa tsy niaro tsika no mahafantatra. Zay ny tany amin'ny foibe nandritra ny tamin'iny fotoana ny voalohany taona iny, fahagagana tsy voavidim-boly zany ozy ateo. Taty Frantsa akory havana nandalo an'izany fahagagana zany koa. Zay niteny koa Jesosy taty tamin'ny 6 septambra voalohany, alahady fandraisana 6 septambra 2019, ny 8 oktobra 2019 dia nisy teny nambaran'i Jesosy ohatran'izao. Mbola tsy tonga akory ny coronavirus, coronavirus tamin'ny janvier 2020 sy ny février, zay vao nanomboka nandripaka olona eran'izao tontolo izao, nazava ny toriteny nasain'i Jesosy nambara tao anatin'ny fiangonana fitandremana taty Frantsa tamin'izay fotoana izay. Hoy Jesosy mialohan'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia hisy guerre mondiale. Voalaza zany tamin'izany fotoana izany. Andeha amin'ny télé sy ny radio ho hitanareo zany, voalaza zany tamin'izany fotoana izany hoe hisy faty olona. Dia hoy Jesosy tamin'izay fotoana izay, aza matahotra ianao izy. Ianao izay mpanompoka, ianao ry Israely, aza matahotra. Fa na dia ho levoniko aza ny firenena rehetra, ianao kosa tsy mba ho levoniko, fa hanariko ihany ianao. Enregistré izany toriteny zany tamin'ireo daty ireo. Dia hoy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe nivavaka sy ny fifadikanina izy ny fedena omeko anareo. Dia nanomboka tamin'izay oktobra 2019 dia nanomboka nanao ny vavaka sy ny fifadikanina isaky ny atalata ny fitandremana teo aminay fa dia nentina niady tokoa tamin'ny herin'ny vavaka. Fahagagana zany ry havana, guerre mondiale.
hitatsika zany asa enitsika angamba naverimberan'ny filoam-pirenena frantsay zany naverimberan'ny filoam-pirenena malagasy zany guerre mondiale zao atrehantsika zao ary na de nataokeo ny armée frantsay tafika frantsay aza de midéployer mihitsy fitaovam-piadina fanoany amin'ny ady tahaka ny avion sy ny hélicoptère ary ny navire de guerre nandeha tamin'ny télé zany hitan'ny olona rehetrarehetra zany hoe ady ty guerre mondiale ty fa ady amin'ny aretina tsy hita maso zany inge fahagagana daholo e jesosy nay a mahavita zany jesosy tsika fahagagana vity zay fanambarany jesosy niaingy am'izay namaky vaky am'izay ny areti mandringana am'izay tsika menankavy fa jesosy nanasitrana ary miaro atsika ry havana tato amin'ny tokantranonay aloha nytantarako voalohany vadiko izy zany rehefa nandripandripaka am'izay zany ny coronavirus a de tany ampiasana ny tany izy ny patron zay nesany a iay ty patron ty olo ty marary efa voan'le coronavirus satria mpamboatra nefo dentiste tanoasany de mifanerasera tao foana nefa ry zareo izy tsy niteny ininona zany tamin'ny vadiko fa rehefa nanomboka tsy nazo ny voakatsony am'izay a narary mafy nandritra ny 3 semaines io rangah io tany amin'ny hôpitaly saika maty ary mpiaramiasa tamin'io rangah io maty nandritra n'izay coronavirus zay fa zao zavatra nagaga tamin'le rany jesosy nasainy jesosy nataotsika tato amin'ity fiangonatsika FPV amin'ity natetana tamin'ny tolambaravarana sy ny sisa nanjary tsy laitra bala le coronavirus tompoko ny tato tokantrano na de mifamezivezy taky zany ary nanjavona tsy hita tato amin'ny tokantrano le coronavirus a jamba ny fahavalo afatry ny tompo tamin'ny taona voalohany iny zany ataovy jamba ny fahavalonay ny tena kokoa tovy tsisy afa am'izany mbola nahazo fahazahon-dalana ivoaka foana ny toeram-piasana nisy anay a na de efa nisy aza ny confinement de le olona zay niara-ny asa tamiko akaiky mifanerasera amiko ohatr' zao mifampiresaka ampisanandro sanandro io zay lehibe anay a ay izy io efa voko nefa zay de miresaka mifanakaiky ohatr' zao foana tsisy protection tsisy nininona nakatona ny orinasa anay satria confirmé fa tena voan'ny coronavirus io rangah io mihevonhevona sy ohatr' zany izy ao miaraka miresaka amiko pitika ty amiko tolo zany hevony zany nefa ny zavatra nafinaritra de zao jesosy le fanteny hoe na de mandeha ariko ny loha ariko ny fahafatesana azy ianao hoe tsy atahotra ny loha za fa enao no ampio zanakay tato trano nisy mpiaramiangony narary izy satria mpiaramiasa taminy koa ny avy any ivelany daholo zany le izy a mpiaramiasa taminy koa izy olona anankitelo zao no marary eo aminay tonga tato an-trano izy andeha am'izay ny confinement a nanomboka narary koa izy efa 2 semaines koa izy narary tsy nietsika teo mpandrina am'izay de misy moa mpiaramiangona zany any ampiasany ampiangonana any a miasa any amin'ny corps médical izy tsy izy kory tsy dokotera fa anisan'ny mpikarakara an'ireo a coronavirus reo mpitsabo an'ireo zany ny service misy azy a de izy no manaraka telefona manahoana indray ianao zao amin'io le zanaka io zao mazo zao sinina de nitsotra io olona io hoe tena voa ianao seho aminao dao niteny tamiko mivadiko ndao entina mbavaka izazy ty fa miseho amin'ny dolo zao famantarana rehetrarehetra coronavirus 2 semaines izy narary teo ampandrina am'izay a efa nanomboka tsy mitsangana ntsony fa any izy misakafo natao am'izay ny asa ry havana jesosy any mifanafody jesosy mahagaga jesosy tsy atao vasivasy fa tena iainana avo natao ny asa natao ny vavaka natao ny fifadikaniny tsanga loatra ny tsy teo nanjavona ny coronavirus fa tsy mataty ny herin'i jesosy tsika ny coronavirus zany ry havana ary ny tao am-piangonana tsy fantatry zay akoatran'ny olona telo fa olona telo ny fantatra ary confirmé tany amin'ny hôpitaly efa tany amin'ny réanimation sasany nefa natao respiration artificielle efa tsy mahavita tsony na miteny ary efa hoe vizake manontany vaovao fotsiny sisa de zao mbola eto natao ny vavaka sy ny fifadikanina ary ny rojom-bavaka ny raha fiangonana ray manontolo ny asa distance mandroaka devoly ary tena tsorona aminareo a zao ny ilazana fa tena asany devoly zany coronavirus zany zay olona nanaovana asa distance eo amin'ny écran eo amin'ny ordinateur eo ny sariny zany de esana
raha vao miteny fotsiny eo amin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta miala ny coronavirus tonga dia miovitrovotra eo ka mandoa le olona. Maninona no tsy manao an'izany izy rehefa tsy tenenina fa vao mandroaka devoly ianao dia manao an'izany. Efa misy famantarana zany fa tena asan'ny devoly ity zavatra ity fa tsika tsy maintsy mandresy eo anatrehan'izay asan'ny devoly izay. Zany ny tao ry havana, zany ny ainana ry havana. Ny demi-frère ny zokiko nandritra an'izay tao anatin'izay dia niantso le zokiko, tena mampalahelo izy fa maty ranona. Nefa olona natanjaka be 10 andro fotsiny narary tonga dia kao tonga dia izay dia maty dia nalevina, tsy mifankahita ny fianakaviana akory fa any amin'ny urgence dia any dia izay. Hoy Jesosy, aza matahotra fa na dia ho levoniko aza ny firenena rehetra, ianao kosa tsy mba ho levoniko fa nariko kely any ianao. Ahoana ozy le fanontaniana napetraka tamintsika teo, inona no lazainao amin'ny taranakao fa mba hitany taminao hoe misy Jesosy marina ve manao fahagagana sa tsy misy ato aminao? Ny afatra faharoa zany ohatran'izay Jesosy miteny sy manao fahagagana izay dia izao manaova amin'izay tafika masina. Ny antsika ry havana tsy raha araka ny voalazan'ny Deutéronomie 4:20, hoy ny Deutéronomie 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mivoaka hanafika amin'ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro no ianao dia aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra kosa izay mitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta no momba anao. Zany hoe raha mivoaka hanafika ianao fa tsy hoe raha mivoaka ho tafiana ianao. Tsika zany mila manafika, zay ny baiko ry havana, zay nampitenen'ny tompo amin'izao afatra izao fa tena tsorina amintsika. Tsy miainy fotsiny miandry fotsiny ahoana indray ny fanafihan'ny devoly fa ianao izay mandre an'izao afatra izao miainga ianao dia ataovy ny tafika masina. Raha mivoaka hanafika amin'ny fahavalonao ianao ka mahita olona maro no ianao aza matahotra ho Jehovah fa Jehovah Andriamanitra no momba anao. Tsy natao hiary tena fotsiny tsika fa tena nantsony mihitsy anafika. Zay ny fepetra ao anatin'izany dia izao, mila miaino tsara ny feon'ny Jehovah Andriamanitsika isika. Jereo tsara ny zavatra nomeny amin'ny ray aman-drenitsika ary nampianarany foana zany manontaniany Jesosy dia Jesosy indray teny zao indray natao, zao indray ny atao. Rehefa tsy manao an'izany ianao dia mitolo tena fotsiny eo anatrehan'ny fahavalo izy nga hitsitsy anao. Io nga tsy hiantra anao zany ny fahavalo tsy miantra anao, tsy manana sentiment kely aminao akory hoe okaloha fa tia mampalahelo ty ara voatera-bao oviany. Fa rehefa hovoany ianao ataony mamay hoy ny fitenenantsika. Noho izany meno tsara ny Jesosy ataovy ny asany. Dia mbola témoignage fijoroana vavolombelona ihany tamin'izay asa nampanaovan'i Jesosy nandritra n'izao confinement zao noetiko manao ny tapan'izay faharoa izay. Nandritra n'ity confinement ity dia nisy mpiangona anankiray teto aminay. Mba mankanesa ty pasteur ozy izy fa tena lasa demoniaka tampoka ny zandrinay. Hoy izy hoe alao atao à distance fa tsy tafiditra anatin'le critère ahafahana mivoaka ho azy zany. Tsy soratra mihitsy hoe ny pasteur mahazo manao délivrance raha sendra vahatson'ny olona any. Ka raha voasakana any an-dalana any zany dia mahandro contravention lafo be. Zay le maha olombelona. Dia rehefa niona tamin'i Jesosy kosa nefa nasain'i Jesosy hoe mandany ianao tonga tany ombanao ao izy Jesosy, naseho a Jesosy daholo ry havana ny fomba fanampitenan'le devoly. Natao ny dinidinika sy ny sisa ny teny Jesosy fa biby ny ao anatin'ny olona io. Tsy maintsy ravany ireo biby ireo ary aza miantra azy ianao fa vonoy ho faty ireo biby ireo. Zany ny baikon'i Jesosy fa za momba anao. Dia zao ny baiko. Hoy Jesosy zao izy ny teneniko anao. Izay fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezinay any an-danitra any. Zany hoe ianao no manome baiko. Rehefa miteny ianao manatanteraka ny anjely. Gaga amin'izany ry havana. Ay, za zany ny asena, ianao no manao ny baiko ianao, zao ny atao dia manao ny anjely. 7 andro nanaovana ny asa. Andeha dinidinika fampibebahana natao fampandrona tamin'ny ran'i Jesosy. Piomana anankiray nanao an'izany fampandrona sy ny sisa zany za nanao ny asa. Rehefa iny premier jour fotsiny nanao ny asa tany an-tramony ny andro rehetrarehetra dia à distance. Nera zany asa distance zany fa ianao miteny aty amin'ny any amin'ny 30 km miala ny tranoko no misy an'izany olo zany dia ianao ao anatin'ny écran fotsiny mandidy an'le devoly dia eo izy dia tonga dia mitsipatsipaka. Jesosy zany tsy voafetrany fotoana sy ny toerana. Biby anankiefatra nasain'i Jesosy mipitena tao anatiny. Leviatana anisan'ny tenenin'ny tompo tamin'ny ray aman-drenitsika tamin'ny voalohan'ny taona. Mpamina ny sandoka kalan'oro. Dia misy anarana anankiray izay
afahafa le izy tsy tadidiko ny anarana zay ny devolo tao de za zany no miteny am'izay sao ao anatin'ny vavaka zany ao anatin'ny asa miomana am'izay ny anjely ny andihany voalohany mitondra ny afony Jehova de alefatsika aloha ny afony Jehova ho any amin'ny tranon'ireo devoly reo mitobo ny satana ny tafiana manisa telo ahy de manao feo voalohany teny ny anjely miaraka amiko manao an'izany zay de vo miteny fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy isa roa telo mandiha am'izay ny anjely rehetrarehetra tonga de mitsipatsipaka may zay ay ireo devoly reo zany mahita an'ireo anjely be dehibe reo za sady manonona mihitsy misy anjely 30 dimampolo midina zao manodidina ny tranon'ireo devoly reo de manafikitsika zany ny zavatra natao ry havana zay nataon'i Jesosy hoe baikonao no arahana ny anjely miheny fotsiny de manaraka de lasa zany ry havana nahagagy zany nandritra n'izay fitoandro zay zany ohatr'izay ny natao mandeha ndray ny anjely andihan'ny faharoa ndray mamely sabatra daholy rehefa may zany le izy de mamely sabatra am'izay kapaina ony ny lohany reo le viatany reo manana loha fito kapaina ny lohany sy ny rabony sy ny tongony sy ny sisa aza misy manana andro fa vonohy tanteraka ireo biby reo hatramin'ny farany de tsy teneniko atsika moa fa tamin'ny andro farany ary de nisy zavatra nasain'i Jesosy nateliny olona io hoy ny tompo hoe ty asaina teliny fa satria misy biby mipetaka ao anatin'ny kibony ao de asaina hohaniny iny zavatra iny mba amay azy vity zay sitrana am'izay miseho mifakagano Jesosy ny manao an'izany ry havana hoy le fanontaniana misy Jesosy mahagaga tokoa ve sa tsy misy hita amin'ny taranakao mba hampitaina amin'ny taranany eriariany tokoa fa tena nanana ny Jehova Andriamanitra izahay zavatra mba nampalahelo amarana anazy ry havana de sao ty zavatra ty de sao sady nampahery nefa nampalahelo ty zavatra ty satria nisy mpiara-miasa africaine any amin'ny république démocratique de Congo eto Frantsa miara-miasa aminay ao anatin'ny fiangonanay zany izy ny mampiatrano anay amin'ny fiangonanay isaky ny alahady de niantso ahy izy nanontany azy mba manaonany any amin'ny côté anareo pasteur de niteny aminy moa za de saotra ny tompo zany fa ny aty aminay ozy izy nampalahelo satria pasteur efatra maty aty aminay amin'ny communauté misy anay ozy ary vadina pasteur sy zanaka pasteur mbola 19 ans zany tovolahy zany mbola matanjaka zay manelikasa atao mariazy amin'ny 2021 ndrisosy fa maty izy tena otsa ny foko ny eritreritra n'izany nampahery azy mafy de mafy mihitsy aho hoe pasteur na ho elana ho aingana mbola ho faty daholo tsika fa mifampahery tsika zao fitaitsika ny asatsika de mody daholo tsika zay sisa ny azotsika mitenenina ny zava-dehibe indrindra de zao hoe nitombona am'izay meny tompo atsika miaina amin'ny fitondrantena masina zay tadiavin'i Jesosy miainy ny feo an'Andriamanitra manao tafika masina mba tsy hovariana ty tsika fa ho avy any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy miomana daholo tsika rehetrarehetra hitsena azy na ho androany na rapitsina roviny mba tsy hanaovantsika ny fanaoan'izao tontolo zao zay sisa mifampaheresany amin'ny rahalahy ny zavatra tena mba nahafaly akosa nefa nadyzany sy nampahery ahy de zao hoe na de isy arivo aza lava ho anilanao misy voisin maty na de isy ray alina kavananao ny tompo hijery maso fotsiny ianao aza matahotra fa na telefony arany firenena rehetra ianao kosa tsy mba ho levoniko maheriza ry havana Jesosy mombanao ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra amen.
dia misaotra paster Alanjester isika ryamana izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teo falo zay paster tena nampaheranay tokoa ny zavatra nolazainao teo ary izahay moa dia mbola tsy nisy voany zany fa nivavaka ny natao dia narovan'Andriamanitra any aminareo nisy an'izany dia eto zay tena midanaka tokoa hoe mahery ny Andriamanitsika tena mahery me voninahitra izy teka mahafantompotsika sotra fa izao zao lazaiko anareo misy fiangonantsika anankiray lazaiko anareo amin'ny anarany amin'izay mahafantatra daholo Madagasikara manontolo ao amin'ny fiangonana Ambohimahitsy paster afara le fotsivolo iny vehivavy io no paster ao niteny taminy vavaka amin'izay tsika rehetrarehetrarehetra FPVM samy maka taratasy daholo any amin'ny préfecture dia nahazo lahady voalohany tsy niangona ihany lahady faharoa tsy niangona ihany lahady fahatelo tsy niangona ihany lahady fahaefatra tamin'ny heriny teo mbola tsy niangona ihany ahoana ho anareo tsy miangona tsy manaiky ny bro paster tsy manaiky tamony tena coronavirus efa manenika anatananarivo sy Tamatavy amony tena mbola andeha hoany koa zany tsy niangonanay paster fa inandrano moa lahady sabotsy zoma tamin'ny zoma teo niantso izy tongavany Jesosy amin'ny paster tongavany Jesosy ovina alina zao ny teniny paster maninona tsy mivoina amin'ny fiangonana dia hoy hoe bloquen'ny bro re Jesosy bloquen'ny bro tsy misy bro manaiky izy ony tsy anaty rakitra izy ony tsy ambony tena izy ony tsy voan'ny coronavirus zany idio dia hoy Jesosy ay nakalakile Jesosy izy teny dino ny fiangonanay dia zao ny teniny hoe zao ny tenareo veloma amin'izay nareo Ambohimahitsy fa za tsy hiverinao ny fiangonanareo tsony zay ny anao aka zay ny anao amteny aminao zay mahala sabotsy ny voriny daholo ny bro rehetrarehetrarehetra ary nahazo teny marary tamiko rehefa tsy anaty rakitra ianareo reo ankizikely misy vahoaka be dia be ho nyteny Jesosy iangona ao Ambohimahitsy reo olona tsotra reo no asainy Jesosy manaty rakitra sy ny manao ny raha tsy mila ampena tsony ny teny dada fa rehefa tsy angona ianareo ianao paster ny voalohany indrindra ongotan'Andriamanitra ao ary miaratra amin'ny fiangonana io zay dia mipihiko ny telefona tsy namaly aitsony ny bro zambino fa ny aino anatra fiangonana Ambohimahitsy tsy dada tsony no miteny fa Jesosy no miteny tiany Jesosy tomboko ny miangona ao am-piangonana taovy ampotsika zany tiafo an' Jesosy zany ao antsika zay miangona mampahery ny teninao paster ka mafaly anay mihitsy zany tena mahita zava-mahagaga zay zao miaino fa nareo nahita misaotra anareo amin'ny heriny kio mbola ho gaga ianareo raha araka amin'ny filazan'ny paster Soul Prosper mba hiaino an'izany nareo Jerosalema vaovao rehetrarehetra amin'ny heriny androany fa ho antsika eto Antananarivo tsika rehetra niantso manko paster Dody any Bordeaux misy voan'ny coronavirus io niraka eny telefoneo aingana izy moa oloatra zao pakaty izy pakaty Bordeaux iraka désiré zany fizy ny bakany natsoko izy
ny ray aman-dreny inona ny vaovao tena marina sa tsy marina fa voan'ny coronavirus nareo mivady eny paster tena vo zahay nyorokotitsabiana ianao zany aiza nareo mivady zao aty anosy ala dinona anao taonao misaotra dada ho zosy tamin'ny alarby voateo le talohan'ny fandraisana teo tamin'ny larby teo aho ozy vola eno fa hoe maka rano amin'ny vera amasino dia misotroan'iny ianareo fa ny rano Jesosy manasitrana ny coronavirus zay avona ianao zany orangate iraka zay vona ianao zany nanjary sady tona kely ano ny tena iraka zay vonarian'zany vona ianao zany zay dia nakarano aingana taty anosy ala aingana raha matoa tsisy afa-tsy ty rano mangatsika amasino ty Jesosy amasino amin'ny anaran Jesosy nosotroiny teo dia nisitatika nadao daoly iaretinay ahoana ny navonareo maty ny rafozakozy mamangy amin'ny fahoriana tompoko aloha amin'izay vahoaka rehetrarehetrarehetra niraka rehetrarehetra mpitandrana rehetrarehetra miombona alahelo aminao zahay na dia à distance ihany azy nandevony izahay avy any madama dia nikohaka naka dokotera zay dokoteranay so dia voan'ny paloha nataony testa efa eto any aho izy dokotera andao atao testa coronavirus ianareo vao nataony testa positif adolo zay mivady niorokoditra ve tonga dia nirofony tomobile tsy nisy natao veloma fa tonga zao dia zao ihany lasa ny anosy ala dia ahoanao vao nisotra ny rano Jesosy zay tsy paster ozy voninahitra ho any Jesosy fa nisita ohatrany tsy hita teo na ny aretina ndoa na ny koka voninahitra teka ho any Jesosy tsika aloha inona ary ho azo ny nataonareo inona miazakazaka zay amin'ny dokotera ataovy testa zay dia dokotera ataovy testa aingana zay fa zay efa nisotra ny rano Jesosy dia ozy dokotera hoe zany mety foana ianareo fa tsy maintsy miandry le confinement dia nilaza tamiko izy maly vao nahazo azy tamin'ny telefona aho zay fa tsy maninona tsony lazay daholo ny havana any Bordeaux rehetrarehetra ianareo zany any Bordeaux ianareo zay fianakaviany rehetrarehetra any andafy any dia efa tsy maninona izy fa salama be na manao baolina azy afaka manao baolina izy araka amin'ny fitenenany fa izao raha pitso latsinainony no anaovana testa amin'izay izy mivady zay mino paster ozy ozy fa manasitrana ary mahagaga araka nytory teny paster Alain Jester teo lay rano Jesosy zay ny amin'iny tompoko dia misaotra an'Andriamanitra sika rehetrarehetra amin'izany fa mampatsiahy fampatsiahivana tamin'ny voalohantsika dia efa nilaza Jesosy fa mbola tsy nisy ny coronavirus fa izy zany efa nampitandrana ny fiangonana ary efa nilaza vavaka ronjom-bavaka dia nataony ronjom-bavaka herinandro maherikely taorinan'izay nilaza ny filoam-pirenena fa tonga eto amintsika ny coronavirus zay ary fa le vavaka toy izy foana dia iny amin'izay izy le niteny hoe tandremo fa avy tahaka ny cyclone izy mandripaka zany tonga tokoa izy nisy amin'izay ny voan'ny coronavirus lasan'izay ny anosy ala lasa nitombo vavaka natao mivavaka nalefa ny rano Jesosy sitrana dia hoy ny tompo hoe lasa le cyclone fa tandremo fa mbola ao ny rambony dia nataontsika indray ny vavaka ny alina hoe tapatapao ary ny rambony dragona dia nanao vavaka zany tsika amin'ny alina nandefa ny rano Jesosy eraky ny abakabaka rehetra manerana ny tany dia nangingina ny anyena ny voan'ny corona dia fa falitsika ay le rambony sisy io io ny termometre n'le devolo hoe nangingina ino nangingina
ifana verena ny tampoka am'izay a amin'ny endriky ny tsonami am'izay zay nefa nolazainy jesosy zay no natonga an' jesosy teny aingana manao latsakalina dia nananao latsakalina tsika tamin'izay fotoana zay a misaotra anareo rehetrarehetra foazin'Andriamanitra na inona manambaravara kely eny an-tavarangana zay vitiny dia nangataka andray jesosy tamin'ny herin'iny a nanao hoe manaova mihitsy latsakalina dia nanao latsakalina toana telefônina sisany raisiko fa nazako azy raha fa visaky ny vavaka dray mandeha ihany a mba mahatsangana fa misy olona marobe amin'ny telefônina zay sorako anareo misaotra anareo a batainy jesosy eo mpandrina mihitsy nitsangany anao ny feonao ny ilaiko ny herinao ny ilaiko dia nikikika mihitsy mahavita intelo inefatra vao maraina ny andro misy an'izany olona vitsivitsy miatso an'izany a misaotra re tompoko a misaotra za mino fianareo ny ampitan-dranomasina nanao an'izany satria any aminareo a ny tena misy fatan'izay nienjana indrindra tena enjana indrindra zava-dehibe zay vitanareo zay noho izany zao ny afatra ny tompo a ho atsika androany ao amin'ny bokyny Joba faharaiky ambin'ny folo Joba faharaiky ambin'ny folo ny afatra androany page 470 page 700 Joba faharaiky ambin'ny folo ndindiny ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo andiny ny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo mamaky tsika ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ataovy mafy hoe fa ho adininao ny fahorinao toy ny rano efa nandalo na atserovanao azy ary amirapiratra lavitra noho ny mitatao-vonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina avereny mafiny fa ho adininao ny fahorinao isy le fahorinao teo a hadininao am'izay zay toy ny rano efa nandalo ny fahatserovana azy handalo fotsiny zany coronavirus ary na dia sendra nanjombona azy fa mafy teto ty Madagasikara zany tsy miasa zany a mahantra ny any Frantsa nena mipetrapotsiny azy mahazo vola izy fa itsika raha vao mipetrapotsiny a tsy mihinakanina ary zareo fa mitady greffe be mihitsiny a tany Tomasina satria tsy afaka mihinakanina nefa ny fanampiana tsy nisy a vola tsy nisy ataovy tahaka ny nandalo fotsiny anony a zany zavatra zany fa izao amirapiratra lavitra no mitatao-vonana ny andronao fantatro zany mitatao-vonana zany tena masoandro be zany ny mafana indrindra zany ny mazava indrindra zany fa mirapiratra lavitra no mitatao-vonana ny andronao na niditra tao anatin'ny fahoriana ary tsika hatramin'izay a iva amin'izay io zavatra io a ndana amin'izay miasa dodododo olo rehefa manana ny rano Jesosy fa momba tsika eto Madagasikara Jesosy a tehaka ao any Jesosy tsika amin'izany rehetrarehetra zany mbola momba nareo ny ampitan-dranomasina rehetra any Jesosy fa reo mitelefônina amiko rehetrarehetra neny hoe olona tsy FPVM akory reo ny sasany mame fanampiana ty reo olona tsy FPVM akory manatrika sy manaraka an'izao radio zao fotsiny izy dia efa falony fony ho anareo rehetrarehetra mbola mirapiratra mihoatra noho izay a ny andro nareo fa ho tahin'ny tompo anareo a ho lasa tahaka ny tsy nisy teo a zany coronavirus zany ary tia ny hafa ny farany hoe na dia sendra nanjombona aza ozy a dia ho tonga tahaka ny maraina na dia maizina ary zany teo manjombona tsy mahita lalakale anao tampoka teo hoe wa naraina be nisy masandro ny balika mareta mihitsy noho izany a ny fotoanandroany araka ny toroteny nataon'ny rana Alain Rajester pasteur teo fiderana fa Jehova no nahavitany zavatra rehetra izy nanao zava-mahagaga
tsy takatra ny saintsika olombelona ka ny androany manontolo samyty herinandro ity a dia fiderana zay vavaka rehetrarehetra letrano fiderana na akizikely na lehibe na iza na iza miderany Jehovah mitsinjaka ho an'ny Jehovah fa i Jehovah rery ihany no nahavita fahagagana ho antsika sotra tompo dia mahereza daholododoly a ho vita somatsara indray a iny herinandro ho avy iny ahita zava-mahagaga tsy mbola fahitanao ianao a ho Jehovah tompony maro sotra tompo tsangantsika rehetrarehetrarehetrarehetra re hivavaka sotra anao ny hira fa 100 ary tahotra ho a ry olon-dosafo zay lazain'ny tomponao atriny ankeo maraina na tany amin'ny fitarinana tany amin'ny toriteny dia ho tanteraka avokoa fa 700 zany ka ny andininy voalohany izay lazain'ny tomponao tsisy tsy hoto ny fisetonao aza hatramin'izay a ny arahana ny ady zay reny avokoa ary ho feo ny fitarainanao n'io a valiny fa tsy hoe avonavonany miteny amin'ny anaran'i Jesosy androany fa ho valiny zany a dia hita zava-magagatsika amin'ny herinandro mpanjaka lehibe no hitikinao voalaza ny toriteny teo zany ny tanany mahery aminjely ianao voalaza teo zany tsy misy mahala ntsony zay tiany atao fa mandositra mitahotra ny coronavirus dia ny voalohany sy ny faharoa misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy lehibe ny ao anatin'ny fonay tsisy teny gasy tsony Jesosy ilazana zany misaotra misaotra nahery hatrany ampitan-dranomasina ianao ny tombo finoana hatrany ampitan-dranomasina ireo zanakao ireo Jesosy ary tena mamirapiratra mihitsy ny fitiavany ianao ankehitriny toy izy zany renay tetỳ Madagasikara zany a mba ampioko zahay anana hery ana fitiavana anao tahaka an'izany a ary tsy atahotra na inona araka ny tena hoe momba anareo foana zao ary Jesosy iraho amin'izay ny anjelinao analikisa iraho amin'izay ny miaramilanao antapitra isa andraiky fafa ho fafanao tahaka ny tsy teo eto Madagasikara manerana ny tany zany coronavirus zany mba ho fantatry ny olona ny teny voalazany zay voambara teto andrano mba ienoy ny teny Jehova fa ny teny Jehova mahery ary ny teny tsy maintsy tantarahany zay rehetra ny lazain'ny vavany tsy maintsy tanterahany zany ny voalaza androany
ka dia iravo amin'izay ny anjely nosy ny miaramilanao Jesosy. Iravoravo amin'izay ty Madagasikara ity, isotraka amin'izay any masoandrony, amirapiratra mihoatra lavitra no ny teo aloha izy. Ka amin'ny anarany Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no andro tanay amafana ny devoly rehetra sy ny coronavirus rehetra, miaraka amin'ny anjely rehetra sy ny miaramilany rehetra manerana ny tany eran'ny Madagasikara tahaka ny tsy teo zany. May amin'izay any amin'izay nalenareo rehetra any. Jesosy no miteny, Jehova tompony maherina, tompony teny sy ny tompony teny farany, hampamirapiratra tokoa any Madagasikara, mihoatra lavitra noho ny teo hideranay ankalazanay ny anaranao. Misaotra Jesosy, misaotra ndreto izay rehetrarehetrarehetra miangona na hatrany ampitan-dranomasina rehetra lavitra voatonontonona teo Jesosy, nahazo hery. Misaotra Jesosy, mbola narovanareo tamin'ny coronavirus, afa-po tanterak'izay Jesosy, mahery tokoa ianao. Mekoka amin'ny tany, mekoka amin'ny sezafendriananao Jesosy, miazakazaka misaotra ary miaraka misaotra anao manao hoe misaotra Jesosy, misaotra. Ao zay rehetrarehetrarehetra tao anaty voady, be dia be no misaotra anao, zava-mahagaga ao anatin'izao confinement zao fa mbola mahazo nananiko hoanina, mbola nahazo asa, nahita zavatra lehibe avy eny aminao. Tsy foinao tokoa ny kristianina rehetra, tsy foinao tokoa ny mino rehetrarehetrarehetra manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, ary nahita zava-mahagaga teo amin'ny tany sy ny firenena, ny fanarahana anao, ny fanamponanao, tsy very maina ireny tadidinao, ary androanany ny teny hoe valinao, ho valinao zany rehetrarehetra zany. Misaotra Jesosy. Ho an'ireo manana olana kosa Jesosy, iondrika kely zay, vavaka kely zay, tanila kely, coin kely manana anao eto Jesosy, bitsibitsika aminao Jesosy. Mba tanterao aminay Jesosy le teninao tsara indrindra hoe omeko anao zay rehetra irin'ny fonao. Irao ny anjelinao Jesosy hitondra ny boky ny fiainanay, ho soratany eto zany hoentinao any an-danitra ary ho tanterahanao amin'ny herinandro izany Jesosy. Ianao iarano vavaka ito. Misaotra Jesosy, misaotra voasoratra izany vavaka izany androany, dia ody ianao Jesosy ho any amin'Andriamanitra raintsika, hivavaka sy hifona ho anay eo amin'ny lapan'ny voninahitra. Raha mba mety Jesosy, raha mba mety, ary mino hafa mety ianao any, mba hamirapiratra mihoatra ny teo aloha amin'izay ny fiainanay kristianina manompo anao sady tianao, ary zany ny valibabena mba tadiavinay Jesosy avy eny aminao, satria anao manko ny teny hoe ninoninona angatahanareo amin'ndraiko amin'ny anarako ataoko zany. Tanterao zany isa-tokantrano, isam-batan'olona Jesosy, irao ny anjelinao hamafa zany corona sy ny aretina rehetra zany any atokantranonay tsirairay avy any Jesosy. Misaotra Jesosy, ny ary ny miaramilanao rodorodo hatrany amin'ny fitondram-panjakana rehetrarehetra any hamafa daodaoly zany aretina zany, na ny palu manerana amin'ny tany eto Madagasikara. Jereo ny filoam-pirenena,
izay misahiran-tsaina voalohany indrindra mihitsy izay mitady asoa ny tany sy ny firenena mba omeno fahasalamana sy fahendrena izy menakavy kely jereo ireo mpitandro ny filaminana na ny polisy na ny gendarme na ny miaramila tena tsaronay tokoa fa tena betsaka fandaminana nataony indraindray aza mila miteny maharary hikapoka mihitsy aza no ny ditra ny malagasy kanefa dia mbola nahavita ny asany any izy ampaherezo izy menakavy sy ny vady aman-janany ary meo zay rehetra irin'ny fondy ireo dokotera rena izy ho jesosy fa isy dokotera efatra mihoatra noho izany aza zay efa nifindrany zany coronavirus zany mba ho sitrana soamantsara fa nanao viveriny ainy amin'ny amonjena any Madagasikara misaotra jesosy dia mba jereo arovy ireo rehetrarehetrarehetra mbola ho amperinasa any amin'ny hôpitaly tsirairay avy any any Tomasina any Anosiala any amin'ny hôpitaly be fialan-tanana zany rehetrarehetra zany jesosy dia ianao mahita sady mahafantatra ny fikelezan'ireo aina meoery arovy tena arovy mihitsy mba hitan'izao tontolo zao fa Andriamanitra meno vavaka ianao jesosy ny farany indrindra angatahako aminao mba ho sitrana amin'izay ary ho tapatapahany miaramilanao zany gadra rehetrarehetrarehetra ataon'ny satana zany ka hivelona mirapiratra amin'izay ny fiainan'ny malagasy ianaran'i Jesosy Kristy mahavonjy le tianay sady mpamonjy anay no angatana izany vavaka zany rainay izay ny an-danitra ho amasinanay ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anay sitraka ety atao tahaka ny any an-danitra meonay anio ny any sahazo anay ary mamela melokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapana fa manafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisotsotrano o Jehova tompony maro aminao zanako ianao aza matahotra aza merikerika fona fa sady mbola hamonjy anao aho no hiaro aminao misaotra tompo vavan'i Jehova no miteny zay fanekenana lokony vavako tsy ho tsoahako aminao fa ny amin'ny tanda rehetra zay alehanao ninninona ataonao sady taridalana aminao aho no anolo-tsaina aminao Jesosy zokonao malalanao mpiara-bivavaka aminao eto tianao no memboninahitra hatramin'izay satria mpiaino vavaka izy laza aminao hoe ninninona angatanareo amin'ny anarako ataoko zany saotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen Jehova o deraina iana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manajana baraina io matrakisa baraina io matrakisa Jehova o kamafo antombotsika misaotra Jesosy misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika tany rehetra tanteraka tokony zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanamasina samy mahereza ao amin'ny radio tompoko dia misy kasobosy ty ohatra ny ty 9 ariary ny vidiny ho an'izay aka saotra tompoko ao amin'ny radio mahereza daholo veloma daholo tsika rehetrarehetra
Idejani Jehovah Hanan sasazashanya Fai haru panzaka Panzakani panzaka Kuletero ankalazo Ilagari asiao Zesosi tumpu Zesosi tumpu Farau pareda Emikiangi tande Sabiteranda, el pelufibia, e patacazita, se nahanazita, e zesositumpu, abile parumpu, alleluia, si wasana, adunusa, wandalia. Idejani Jehovah Hanan sasazashanya Fai haru panzaka Panzakani panzaka Kuletero ankalazo Ilardani asiao Zesositumpu Zesositumpu Lemite hafama Bahufisa pura Ile hanji hamanit Mi defie ni uwan Lemite hafama Bahufisa pura Ile hanji hamanit Mi defie ni uwan